Alleluia. Fotoana takizao andrey ohatrany hoe tsy azontsika ilay izy nisy tsaroako tsara tany amin'ny 15 taona lasa tany hoany angamba nisy zokibe anay ara-panahy zay dia mitoriteny izy zany ao anatin'ilay fotoana dia ny position mpitoriteny zany rehefa hitory misy zoky maromaro zany zareo dia rehefa hitory izy dia eto amin'ny devant eto izy mipetraka fa rehefa tsy mitory izy dia any arina any amin'izay hitiavana azy any dia eo akaiko za zany eo arina dia ozy izy miresaka amiko lava be koa le hira dia inona moa dia zay lava be zay le hira ohatrany hoe le hira zany ohatrany hoe manelingelina ohatrany hoe lava be le fitaritam-potoana fa tokony efa toriteny amin'izay fa toriteny ny tena zava-dehibe fa zany ro te-hampahiry anao hoe amin'ny fotoana tahaka izao ny fitaritam-potoana io zava-dehibe io satria io ny tena fahatsika tena manokatra n'ilay varavarana tana ohatrany hoe restaurant ohatrany hoe toerana anankiray sakafoana dia sokafana aloha varavarana dia miditra ianao dia misakafo ianao rehefa avy eo dia mila sokafanao ny varavarana amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny vavaka ny alala fifatohana dia afaka miditra ianao dia misakafo avy eo fa raha vao tsy ampy fiomanantsika dia misy zavatra tsy voaraintsika tsara araka ny tokony ho izy dia andray ny afatra tsika amin'ity andron'io tia somary mitovitovy amin'ny tamin'ny herin'ny lohateny sy ny lohahevitra fa zavatra faindray no ifampiresantsika iza mahatsiaro inona ny tamin'ny heriny toriteny le izy fa inona équipement fampitaovana dia amaky sotra masina sika atao ambokiny Jaona 15 indray androany Jaona 15 andeha ny fa dia voalohany ka hatramin'ny fadimy dia ny fa 19 Jaona 15 andiny aloha tsy le fa 19 nalaitsika fa le fa 7 Jaona 15 vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fa 7 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy Tompo zany tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa efa madio raha toy ianareo no miteniko izay nolazaiko taminareo tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany ahy tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko izao no voaloboka dia ianareo sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia ariny nivelona tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy dia atsipy any amin'ny afo dia ho may raha miray amiko ianareo ka mitohitra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo amenna fanoarana ny amin'ny voaloboka mino fa tsy vaovao aminao satria nazaha rehefa nitorany izy io imbitsivitsy dia ity afatra ity dia homeny tombo atsika ho ahy manokana ho anao manokana afa-tsika mitombo hatrany dia mandroso hatrany
amin'ny fiarahana aminy. Misy fanoharana maromaro ao anatin'ny Baiboly izay miverimberina. Anisan'izany resaka, raha ohatra hoe resaka biby dia resaka ondry, izay zany no miverimberina ao anaty Baiboly ray manontolo. Raha ohatra ka resaka zavamaniry indray dia miverimberina ao anatin'ny Baiboly dia resaka voaloboka, resaka aviavy ary ny resaka olive, ireo telo ireo. Dia ity raha ity resaka voaloboka. Efa tany amin'ny testamenta taloha, tany amin'ny bokin'ny Ezekiel angamba raha tsy diso ako, dia zao nambaran'i Jehova hoe, zao nolazain'i Jehova ny amin'ity tany voaloboka ity. Za Jehova no miay io tany voaloboka io. Isaky ny ray mpimaso no andemako an'io, na andro na alina dia mijery an'io fandrao, misy manimba izy. Zany hoe le fanoharana mikasika ny voaloboka dia tsy zavatra voatonga na vaovao aty amin'ny testamenta vaovao, fa zavatra efa hatramin'ny taloha. Ny fanoharana mikasika ny ondrin'Andriamanitra dia tsy zava-baovao, fa zavatra efa hatramin'ny testamenta taloha. Ny fanoharana mikasika ny aviavy tsy zava-baovao, fa zavatra hatramin'ny testamenta taloha. Ny oliva no zay vao nitondra ny fanazavana ny apôstôly Paoly any amin'ny bokin'ny Romana 7. Fa ny akamaroan'ireo zavatra izay fanoharana mikasika ny Israely sy mikasika ny fiangonana dia zavatra efa nisy avokoa. Dia zao amin'izay ny zavatra ambaran'i Jesosy ao anatin'le izy. Zaho izy ny tena voaloboka, zany hoe izy ilay fototra voaloboka, ary ny raiko no mpanamboatra an'io voaloboka io. Zay zany ny tena realite aloha voalohany indrindra. Izy ny tena voaloboka. Raha manambara voaloboka izay iahin'Andriamanitra sy tondrahan'Andriamanitra isaky ny ray mpimaso zany Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha, dia Jesosy Kristy ilay izy. Io lay tena voaloboka, io lay voaloboka tsara, voaloboka mamy, zay ny ambarany ao. Ny voaloboka tsara, voaloboka mamy. Dia mifandray amin'izay koa ny resaka divay, zay mahatonga an' Jesosy ny resaka hoe ny rako no tena sotro. Satria izy lay voaloboka izay mamoaka divay, dia tsy inona fa ny rany, ary iny no mitondra fahavelomana ho an'ny olona rehetra. Mbola ao ve ianao? Dia lasa amin'izay ary lay izy. Zao ny ambarany hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Mijoro lay tena voaloboka, dia inona ny zavatra nisy tamin'ny voalohany izay mifandray amin'ny Romana 7 efa nisy sampany teo, efa nisy branche naturelle teo. Zany hoe efa nisy sampany araboa-janahary teo. Israely io sampany araboa-janahary io. Ny sampany rehetra, raha miresaka izy ny sampany rehetra izay tsy mamoa, dia efa nisy sampany teo. Ary ireo sampany izay efa teo dia tsy namoa. Raha mamaky ihany koa ianao Romana 7 dia miresaka izy ny amin'ny hazon'oliva izay efa nisy sampany teo fa tsy mamoa voatsara. Israely rehefa nitoriny i Jona mpanao batisa teny, dia zao nolazainy efa mipetraka sahady eo amin'ny hazo ny famaky, ary ny sampany hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia kapaina dia atsipy any anaty afo. Ny teboka voalohany zany ao anatin'ilay izy dia zao, raha miresaka Jesosy eto ny amin'ny hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, dia tsy miresaka izy ny fiangonana, fa miresaka izy ny Israely. Ny Israely izay tsy namoa, ny Israely izay tsy nahavokatra. Miresaka tsika teo an'ilay hoe aviavy, nisy olona ihany koa izy nanana tany boaloboka, nanana aviavy nambolena teo ambony tany boaloboka. Fa rehefa nambolena teo ambony tany boaloboka io aviavy io, dia ny andro vokatra ny tompony nandritry ny 3 taona dia niteny hoe 3 taona zay ny andrasako vota amin'ity aviavy ity, tapao io fa manimba ny tany. Dia ozy izy ilay mpanamboatra hoe andraso loha meo taona ray ihany aho karakarako azy fa raha tsy misy voa izy dia zay vao ho tapahina. Ny fanoharany indray Andriamanitra ny tompon'ny tany, Jesosy ilay mpanamboatra, Israely ilay aviavy nambolena tsy mety maniry, tapahana rehefa tsy maniry, afaka taona ray ny fanambarana. Teboka voalohany zany ao anatin'ilay resaka voaloboka dia
ny sampany rehetra izay tsy mamoa dia tsy isika. Tsy hoe rehefa tsy mitondra olona ao amin'ny Kristy akory ianao, na hoe rehefa tsy mampibebaka olona dia mambefolo taona 15 ans de conversion tsy hitako hoe izy mbola nandray filazantsara. Sesefana be forsena mihitsy dada sy mama andao satria matahotra no tapaka. Fa tsy ny fiangonana io ambarany voaloboka izay sampam-boaloboka izay tsy mamoa io, fa Israely io ambarany sampany izay tsy mamoa io. Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa ozy izy dia amboariny, ndikany amboariny eo ambany amin'ny baibolitsika dia misy ohatra hoe dioviny. Ny sampany rehetra izay mamoa dia dioviny. Ny baiboly ray manontolo, ny filazantsara ray manontolo dia mifamatotra daholo. Mifaninona? Mifamatotra, mifandray daholo io. Tany Antsirabe zay nyresaka mikasika Mateo 7:12, tany tsara mamoa avy 30, 80, 100 eny. Eto ndraitsika dia miresaka tany voaloboka izay mamoa. Midika le hoe mamoa dia zao manana kapasité amoazana. Ny problema n'ireo tany ao boky Mateo 7:12 dia zao ny tany telo voalohany dia tsy manana kapasité amoazana satria sampany ratsy, satria tany ratsy. Le ato Israely tsy manana kapasité amoazana dia nitapahana, ny esoriny. Mbola ihany tsika sarotra. Dia eto amin'izay zany Andriamanitra miresaka hoe ny sampany rehetra eo aminy izay mamoa dia amboariny. Rehefa tonga mpamafy amafy an'ilay voa dia tsy na fantenin'Andriamanitra dia namoa ilay tany satria tany tsara. Ny voa izay mivoaka voalohany amintsika dia ny voan'ny tenin'Andriamanitra, ny voa an'Andriamanitra. Ny atao hoe voa dia tsy olona mibebaka amin'ny alalanao, fa tenin'Andriamanitra izay afafy any-ponao dia maniry fiainana, maniry hatsara-panahy voazatoetra, maniry an'ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra rehetra. Azonao hatreo fa Israely tsy namoa zany. Nomena azy ny tenin'Andriamanitra fa iny dia tsy inona fa ny lalàna. Fa ny lalàna tsy nitondra ny olona ho amin'ny fahamarinana, fa nitondra ny olona ho amin'ny fandikan-dalàna. Satria maninona? Sampany ratsy izy, sampany tsy mamoa izy. Voatsara ny nafafy teo aminy miaraka amin'ny investissement be dia be. Inona tsy nataon'Andriamanitra ho an'i Israely? Fitahiana ve tsy nomeny azy? Fahasoavana ve tsy nomeny azy? Ny fiarovana amin'ny aretina rehetra ve tsy nomeny azy? Ripaky ny arety mandringana ny olona manodidina azy. Fa Israely voaro amin'izany, Israely voaro amin'ny fahavalo, Israely voaro amin'izao nanao investissement rehetra Andriamanitra. Fa tsy misy ny vokatra dia ozy izy tapaho amin'izay ny sampany izay tsy mamoa, esorina amin'izay tapahana dia esorina dia atsipy any amin'ny afo. Fa ny sampany izay mamoa manana kapasité amoa dia karakarainy amin'izay, dioviny amin'izay. Maninona ozy izy? Amoa bebe kokoa. Andriamanitra zany tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe za olona nateraka indray. Rehefa nateraka indray ianao dia misy toe-panaraka n'Andriamanitra vitsivitsy maromaro tafapetraka ao anatinao. Misy faniriana sy etaetan'Andriamanitra efa vonjy zany. Amen. Na zavatra nefa tokony hisorantsika ny Tompo. Efa azonao andohalehana zany, mbola manana fahalemena ianao. Oui, d'accord tsika. Fa tsy re foana ny averimberina atao vavaka eo endre ty za Jesosy. Olo-mahantra, mampalahelo. Dia davina daholo dia adjectif qualificatif rehetra dia. Amendry fendrona tena sy ilazana fa tsy mendrika ny tena sy tsinitsinina. Fa matoa isika mahatsapa ny asan'Andriamanitra ny natao fotsika, efa misy voatsara zany. Maniry any anatinao. Satria tsy ny olona rehetra mahatsapa an'izany. Ny olona nge mivavaka na miaino toriteny takizao ary. Mivavaka ny olona fa tsy hen'ny olona ny asa ny fanamasina any anatiny any. Tsy tapan'ny olona zany.
fa na mivavaka ary izy dia tahaka ny olona mpanompo iray ihany manao an'io satria misy retoro izay andrasany za mamafy, za mandeha miangona, za mandany fotoana miangona, za mamerakitra, za manao zao, ny andrasako dia nitahina Andriamanitra. Tsy votsara zany. Fa ny votsara izay efa nampanirian'ny tompo tao anatintsika dia ianao maniry sy mangetaetan'Andriamanitra nefa tsy miandry tambiny, tsy miandry tombony, fa maniry dia mitady an'Andriamanitra. Efa voatsara izany. Efa voatsara rehefa manomboka mihitsy any anaty fonao sy ny fanahinao faniriana. Mbola tsy hitsitrika amin'ny detay fa faniriana. Ny ovella ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy ianao, faniriana. Tena hoe Kristy no antom-pahavelomanao ary mahatsiaro ianao malahelo ny any anatinao any, misy zavatra marikivy sy marary any anatinao any. Izy izy mitarika teo hoe laha ny androntsika amin'ny fiainana, amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny zavatra maro isan-karazany. Fa zanak'Andriamanitra matsapan'izany hoe Andriamanitra o za laha ny andro amin'izany efa atao mitondra ho aizy zany, za atao tsy mba laha ny andro ao fitadiavana anao, malahelo ho foko sy ho fanako. Votsara zany. Amen. Azao indray aloha ny akaikina fa votsara hoe rehefa manana faniriana ianao hitadin'ny tompo. Amen. Fa tsy tapitra hatreo fiarana amin'Andriamanitra. Fa mitohy ilay izy. Dia ozy izy hoe rehefa misy voatsara tahaka izany manomboka maniry ao anatinao, dia kolokoloina amin'izay ianao, karakaraina amin'izay ianao. Israely izay tsy misy afa-tsy voaratsy tao anatiny, satria sampany ratsy izy, dia tsisy ninona azo atao azy. Fa mpanompo fotsiny ihany izy miandry vanim-potoana izay atongavany fitsarana azy. Dia omena fotsiny izy araka mivalikasa sara sy mivalikasany. Miasa tsara izy mitady izay mba anaraka an'izay voasoratra izy dia mahazo valim-pity sy valisoa. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra dia tsy matahaka izany. Fa rehefa misy zavatra tsara natombok'Andriamanitra tany anatintsika, nateraka indray tsika tsy tamin'ny voa mety oloha fa tsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra, dia tsy tapitra hatreo miasa fa diovina isika mba hamoa bebe kokoa. Ozy izy amin'izay le teny ao amin'ny andininy fa 7 raha miray amiko amin'izay ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na ina na ina fa ho tonga aminareo zany. Zany no ankalazana ndraiky mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Rehefa nanomboka ny fikarakarana sy ny fikolokoloana an'ilay sampany, fa tena marina moa io sampany io rehefa mifamatotra amin'ilay tena voaloboka io dia mandray ho azy ny tsironaina rehetrarehetra izay avy any amin'ny tany, izay azo amin'ny alalan'ilay tena voaloboka. Izay mahatonga ny Kristy hoe loha, satria maninona eo amin'ny loha ny idiran'ny sakafo rehetra. Azonareo? Kristy ny loha dia ny fiangonana ny tena. Rehefa tsy ratashe amin'ny fiangonana, rehefa tsy ratashe amin'ny tena, ny olona tsirairay avy dia naminan-kanina ary ny loha, dia maninona tsy mahazo anjara izy, satria maninona tsy momba ny tena izy. Za zao raha misakafo dia tsy mahazo anjara ty boky tazomiko ty, na ho tazomiko ary izy, satria tsy momba ny tena izy. Raha misotro rano tsy mahazo anjara ty boky ty, satria tsy momba ny tenako izy. Fa raha mihinan-kanina sy misotro rano dia izay momba ny tenako rehetra dia mahazo anjara daholo. Dia izay mihitsy nilay ambaran'i Jesosy eo, sampany izay rehetra tsy miray amiko dia esorina dia atsipy eny amin'ny afo. Izay rehetra tsy momba ny eglizy dia tsy afaka mandray anjara amin'ny fahasoavana izay amin'ny Kristy Jesosy. Tsika niresaka hoe na ny fitiavan'Andriamanitra io tsy afaka misitraka fitiavan'Andriamanitra ianao raha boky, fa ny afaka misitraka fitiavan'Andriamanitra dia izay momba ny tenan'ny Kristy, satria avetony miditra ny sakafo dia mahazo anjara ny ampany rehetra. Dia ozy izy amin'izay le afatra ifampitohy amin'ilay tamin'ny heriny amin'izay isika. Ny sampany rehetra ozy izy izay mamoa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Ary angatao izay rehetra tianareo na inona zany na inona, fa ho azonareo zany ny nanomezana voninahitra ny raiko mba hamoa be ianareo ka tonga mpianatro. Rehefa miaraka amin'i Jesosy amin'izay isika raha lasiana-pavy zanak'Andriamanitra
dia tsy tapitra eo amin'ny vokatra voalohany, tsy tapitra eo amin'ny vokatra voalohany, tsy tapitra eo amin'ny santatra ny famoazantsika, fa mila mamoa bebe kokoa isika. Ary ahoana ny fomba moazantsika bebe kokoa? Amin'ny alalan'ny fanadiovana izay ataon Jesosy, amin'ny alalan'ny fanamboarana izay ataon Jesosy, amin'ny alalan'ny équipement izay ataon Jesosy. Zany hoe fotoana zasenao tafiditra ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, amin'ny fotoana zasenao tafiditra ho isan'ny Église, corps du Christ, dia miasa amin'izay Andriamanitra dia mampiasa ny zavatra rehetra izay manodidina antsika, izay iainantsika mba hanamboarana antsika, ary ny tanjona dia hamoa bebe kokoa. Fony mbola tsy nafantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia rehefa misy zavatra manjo antsika dia izao filazantsika azy. Misy azo fijaliana, misy fizaham-toetra mamay, dia be miandry fitahiana ao ambadiky iny. Ao ambadiky ny fizaham-toetra mamay dia fitahiana. Ny ao ambadiky ny ady dia fandresena goavana be mipopoaka. Ny ambadiky ny fahoriana dia misy fitahiana, misy arena miafina ao maizina, arena na fenina ao amangingina. Maran'izay raha tany amin'ny testamenta taloha, ho an'ilay olona velona ho an'ny tenany, ho an'ilay olombelona tsotra natoraly izay rehefa avy, ozy izy fomba fiteny frantsay hoe après l'effort de réconfort, rehefa avy miasa mafy dia mamanjo valipity. Fa rehefa ato amin'ny Kristy isika dia tsy izay intsony, fa ny antony zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika, ny antony fampahoriana dia maninona amin'izay? Amoa bebe kokoa, miakatra tanatohatra amin'ny famoazana bebe kokoa. Inona le vo mamoaka toe-panaraka an'Andriamanitra, ny zavatra resahan'i Paoly tahaka izany. Petera plutôt, bokin'i Petera faharoa toko voalohany, manomboka amin'ny 5:5. Tao jerentsika izany. Pistily faharoa an'i Petera, avy amin'ny Petera. Petera faharoa toko voalohany, 5:5. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy: koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjatsaina. Amin'ny fahatanjatsainareo fahalalana, amin'ny fahalalànareo fahononam-po, amin'ny fahononam-po faharetana, amin'ny faharetana, ny faharetana zany mitondra toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mitondra fitiavana ny rahalahy, ny fitiavana ny rahalahy dia mitondra fitiavana olona rehetra. Sany hoe ilay zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika amin'izay, izay ataon'Andriamanitra mitranga, izay hiarantsika. Raha ohatra ianao mbola miaina tokantrano mikorotana dia aza mieritreritra foana, hafa indray aloha raha ianao no safidy azay, rehefa hita izao fa kizo dia mbola nidirana ihany. Tamin'ny herintsika efa niresaka an'izao zavatra izay hoe raha miditra ianao ao anatina komba izay tsy misy an'Andriamanitra, dia ho hitanao fa hitarara ao ianao fa mangana sy vonto ao. Fa rehefa nomen'Andriamanitra, rehefa nataon'Andriamanitra hiditra amina ady anankiray ianao, dia tsy maintsy ekipeny ianao, afahanao miatrika an'io ady io, dia afahanao mandresy ao anatin'io. Zany hoe raha misy amintsika zany miaina zavatra sarotra, ady mafy, dia ireny dia ozy izy sotra masina milaza mitondra faharetana ireny. Amen. Zany ny atao hoe mamoa bebe kokoa. Tsy tapitra fotsiny eo amin'ilay hoe zanak'Andriamanitra, fa omena ady aho mba hitombo ny faharetako. Rehefa mitombo ny faharetako dia anomezana voninahitra an'Andriamanitra izany, ary tonga mpianany aho satria mamoa bebe. Azonareo ilay izy?
Misy zavatra ataon'Andriamanitra, misy zavatra décision ataontsika, fanoloran-tena ataontsika. Anao asa fitoriana ohatra, anao asa tsara ohatra, anao asa soa ohatra, anao zavatra maro isan-karazany. Fa misy asan'Andriamanitra ihany koa avelany hitrango anatin'ny fiainana. Misy problema tsy avelan'Andriamanitra ilamina aloha. Ary ny alalanao fa avy amin'Andriamanitra izy ary tsy avelany ilamina le problema, dia ozintsika tamin'ny herin'ny ekipeny ianao miatrika anio. Mahatsiaro fitsaharany ianao miatrika anio. Mafy le izy, mafy le izy. Fa tena mahatsiaro ianao ekipen'Andriamanitra. Mafy le aretina, tsy esoriny aminao le aretina, fa tena enao any anatinao any fa misy hery atrehana an'le aretina ao anatin'ilay tontolo. Nisy rahalahy Joro Vavolombelona tany ivelany dia niresaka mihitsy izy hoe aza entina mbavaka ny aretiko, fa eniko ny fiadanana miaraka amin'ny Jesosy na ho faty ary atao anatin'ity aretina ity, tsisy problema. Fantatrao ny konsekansa sy ny fitranga izay zavatra ray ao ampoti-tsofin'ny olona izay mandre an'izany témoignage zany. Andriamanitra ozy izy hoe zany ny ankalazan'ny rainareo, zany ny ankalazan'ny rainareo. Rehefa hitany asa soa, toetra tsara ny dikale hoe asa soa, rehefa hitany asa soa izay ataonareo. Mateo 5 izy misy an'izay vakiko vo eo. Mateo 5 dia ozy izy eo amin'ny 9:20, aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Ao anatin'ny fahoriana zany raha lasianabavy. Dia ny fahoriana ihany koa dia équipement. Ny antsika mantsy izay tsara ihany no heverintsika hoe tena équipement zany. Fa ny fahoriana dia équipement. Ny ady mafy dia équipement. Ny problema dia équipement. Zany mahatonga azy miresaka amin'ny Romanina 9 hoe zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Izay tian'Andriamanitra dia izay voantso raha teo araka ny teny fikasany. Tsy mahasony jentilisa io zavatra io. Tsy mahasony jentilisa io zavatra io, fa mahasony fiangonan'Andriamanitra na mivantana na ankolaka amin'ny alala za zavatra izany. Vao tamin'ny maly sa fakomaly any naheno an'le témoignage ny verina. Nezan'ilay valim-potoana narary Chelsea tamin'ny volana Novambra dia nivadiko nitarika fotoana aprian'iny dia nitantara zavatra teo hoe ohatr'izao le dokotera dia ohatr'izao ny fihetsika Pasteur sy sisa rehetra dia za mihaino an'le zany dia naheno témoignage aloha tamin'ny voalohany hoe naheno an'iny dia lasa nahery ny tany anatiko tany hoe tena zako zany ohatry ny ahoana tompo raha sendra toe-javatra ohatr'izany eo anatrehan'ny zanako. Ohatra mipasy teo atsofoko fotsiny le izy. Fa avy eo le izy niangona. Zany hoe nebetsaka ny olona izay nahery. Vokatra ilay zaza na rary. Le zavatra zany ohatrany hoe zaza marary ve hafaly. Zaza efa hoe en danger ve izany ve tokony hisorana an'Andriamanitra. Fa rehefa mahita ianao avy eo hoe inona ny vokatra izay zavatra izay. Inona ny zavatra produit avoaka an'izay zavatra izay. Dia azonao hoe fa maninon'Andriamanitra mamela an'izany zavatra izany. Dia ekipeny ianao miatrika an'le izy dia mivoaka ny témoignage rehefa avy eo dia izay ianao manatao hoe mamoa bebe kokoa. Izay no mahatonga antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay mitranga rehetra. Fa tsy hoe ny antom-pisia izao dia azo fitahena, ny antom-pisia izao dia anokafan'Andriamanitra lalana ianao. Very le telefônina anao dia soriny tompo fa very le foza fa mahazo an'le tena deriny écrit rehefa avy eo. Veritsika eto le resaka hoe onerako ny taona lanin'ny valala. Tsy maintsy averin'ny tompo io. Anonerany io raha zanak'Andriamanitra isika. Dia mila azo fonao sy fananao. Ary izay ny atao hoe raha miray amiko ianareo, ny atao hoe miray amiko, mitovy fisainantsika, mitovy mahalianantsika, mitovy materiantsika. Ary izany ny sitrapon'i Jesosy Kristy aoka ny foko sy ny fonao, iara itempo, tenao iray aoka ny saiko sy ny sainao, iray safidy, mandrakizay. Izay ny dikan'io Jaona 5:10. Izay manambara io hoe raha miray amiko ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny teniko.
Zany teniko zany tsy verset biblika fa lay fanambarana avy amin'Andriamanitra mihitsy miasa any anaty fonao, miazona anao, lay ekipement avy amin'Andriamanitra anao. Da angatao zay tianareo izy. Meny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia mamoa ianao. Fa tsy fahoriana ihany no mampamoa. Fa zavatra tsara ihany koa. Andriamantsika efa zatra loatra. Ilay karazana toriteny ohatran'izay. Dia rehefa tonga zavatra tsara, dia misy mailomailo. Raha tsy mahazatra tia. Rehefa zatra felaka dia vao miainga ilay tanana dia andro indray felaka kay safosafo. Dia ao ambadika ilay safosafo mbola miandry ihany hoe tena sady ihany ihany. Fa tsy matimaty lolotsona ilay safosafo. Fa Andriamanitra ihany koa dia mameno zavatra rehetrarehetra. Misy karazana olona voata fa tsy mifamatotra amin'ny fony ilay fitahiana. Faly izy, mahazo an'ilay izy, fa faly atonontonony. Tsy mitsinjaka be. Misy mikitika ilay zavatra ananany, tsy tena eniny, tsy tena hita any anatiny any, eniny hoe tia aloha tena mba sasarako, tia aloha tena mba nomeny tompo, tia tena fa naizana zany a. Very aloha zany. Zany zavatra zany témoignage zany raha lasy anabavy eo. Ny ferahana amin'ny Jesosy témoignage sur témoignage, zay ny atao hoe famoazana. Zay mahatonga antsika mampirisika foana hoe resao amin'ny olona, tsy voatery foana hoe nahazo an'izao sy nahazo an'izao, tsy reny nge ny témoignage. Reny nge mampahery fotsiny araka le teniko teo, tsy mamelaka foana Andriamanitra fa misafosafo ihany koa izy. Mba manome fitahina izy, manome fanasitranana izy, manome miracle izy. Adiniko foana zao ny zara fa le izy moa zany efa lasa ohatrany hoe lasa fahazarana zany indraindray. Tamin'izay sy Pasteur manao tsotany Thomas na tamin'ny farany dia tsy haiko tsony roa volana lasa angaman'izay dia misy ranabavy zay mitantara ny resaka hoe misy fanahy miasa any anatiny any. Dia le fanahy ny filazan'ny olona anazy le fanahy manambady reny. Dia miady foana misy zavatra tsy milamina zany dia menatra be izy mitantara an'ilay izy. Fa ahoana ny historikanao, ina tantaranao, ahoana ohatran'izao dia miresadresaka eo dia ohatran'izany dia lasa mikorotana le tokantrano misy azy. Za resaka tamin'ny Pasteur manantsony fa tsika hivavaka ho azy andro sabotsy. Dia rehefa vavaka izay vavaka dia ny alahadiny iny izay mody aty io lahady hariva dia ny telefônina anay izy le vehivavy zany dia niantso ahy izy hoe tsy fantatro zavatra ny trano izy Pasteur fa androany tsy haiko na le sabotsy avy nentina ambavaka na le lahady maraina izy nisy rano voaka dia io rano voaka io izy zavatra tonga dia maimbo be mihitsy ny voaka avy tao. Dia tadidiko ny antony sy ny tantarako ilay satria ny enoko ny suite, ny andrasako ny suite zany hoe ina ny impact atao amin'le nisy impact atao amin'ny fianakaviana atao amin'ny ankohonany ve ilay zavatra. Fa 2 mois ty aoriana efa miprévoir izy roa zany isaraka izay mavesatra be zany le izy na le vehivavy ary mahatsapa hoe tena ratsy toetra be azy izy zao ohatro ka normal izy raha te hiala. Dia ny andro 2 mois zao resantsika zao tsy saraka indray zareo satria viana lamma le izy niala le fanahy tao anatiny. Zany hoe misy vokatra tahaka zany ihany koa hita fa tsy hoe tsy tantaraina foana zany dia tsisy akory. Misy ny délivrance, misy ny fanafana, misy ny fanasitranana. Fa reny rehetra équipement daholo hoentina mamoa bebe kokoa. Dia izay zavatra atrehantsika sy iainantsika rehetra rala sy fianabavy, izay zavatra hitondran'ny tompo atsika dia ny antony tokana dia izay izy mpamoa bebe kokoa ianareo. Raha omeny tompo trano tsara ianao, appartement malalaka tsara, tsisy bidon jaune fa voahodina robinet dia mandeha. Amen. Mijiro-pihana tonga dia tsisy maty, tsisy azany délestage zany. Fa mamitady izy délestage tonga dia misy groupe maneno ao ambany lamina tsara. Dia tsy hoe ianao ny tian'Andriamanitra kokoa, na hoe niangatra Andriamanitra, na hoe ohatran'izao, na hoe ohatran'izao, na hoe nanao asa soa ihany koa ianao. Misy olona mantsy mijoro vavolombelona ohatran'izany.
tanao ny fiainanay mahatonga an'io latsinainy any am-piangonana talata larbe intercession fifatikana zao rehefa lanina ho an'ny tompo ny fiainanao Andriamanitra tsy marina na dino ny asa soa rehetra izay nataonareo voninahitry ny anara fa Andriamanitra dia mamaty ny tsirairay avy amomba ny tenan'i Kristy mba an'inona amo bebe kokoa tsy mitovy ny sakafo hohanina ray sy ny tanana sy ny ray sy ny ho tsy mitovy ny sakafo izay hohanin'ny volo sy ny hohanin'ny hoditra samy mihinana ireo samy manana ny quantité hohaniny ireo ary samy manana ny karazakanina izay hohaniny amin'io mitsofoka ny ambavatsika io sarotra be moa manazava zany moa zany le karoty zany aiza ho aiza amin'le hoditra zany le karoty le ovy aiza ho aiza amin'le hotanana zany ny vadika inona sarotra be manazava zay fa ohatran'izay ny lalan'io te takizay ihany koa isika ao amin'ny tenan'i Kristy ny ao am-pon'Andriamanitra dia tsotra be foana mba amo bebe kokoa ianareo ary tonga mpianatro amen tsy mijanona ho zanak'Andriamanitra fotsiny fa zanak'Andriamanitra mamoa zay ny atao hoe mpianatry Kristy amen ary inona ny afatry Kristy ho an'ny mpianatra mandehana manerina zao tontolo zao dia toroy filazantsara tsy tapitra hatreo le izy fa inona ozy izy taovy mpianatra ny firenena rehetra inona ny dikan'izany ampahavokary ny firenena rehetra asaivo maneho ny voninahitro mba hankalazana ny raiko izay any an-danitra ny firenena rehetra rehefa mandray zavatra ianao na inona raisinao amin'ny fomba fijerinao mety tsara amin'ny fomba fijerinao mety ratsy fa zay tonga eo ampahavokatrà te amen tsy mananjanaka ianao ampahavokatrà anao zany tsy manambady ianao ampahavokatrà anao zany asa tao an'izany kosa moa Pasteur hitanao le vanim-potoana mihitsy misy karazany zavatra be dia be azonao atao raha mbola célibataire ianao dia misy karazany zavatra kosa tsy ho azonao atao tsony rehefa marie manambady ianao misy zavatra izay tsy maintsy ataonao rehefa manambady ianao fa azonao tsy atao rehefa mbola tsy manambady ianao ny vanim-potoana rehetra ao anatin'ny fiainantsika dia misy opportunité daholo ary amin'ny zanak'Andriamanitra izay mifantoka sy miivo amin'ny Kristy ho antsika dia ny opportunité rehetra dia ho amin'ny famoazana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra daholo fa raha iandry ianao hoe rehefa ohatr'izao aza vo amo raha tainao atompo raha menao skotera enjehako daholo fotoam-bavaka mahita biziny ianao raha vao mahazo aza manao taxi moto indray ianao fa tsy zany ny ataonao fa le position zay misy ianao ankehitrina mihitsy manambola ianao afaka ny amobe ianao amen afaka ny amobe ianao amin'ny vola eo am-pelatananao tsy manambola ianao afaka ny amobe ianao satria maninona équipement daholo reo rehetra reo tsy manambola ianao dia mipetraka ao anatin'ny trano ianao fa tsisy vola moa andeha ho aiza ianao fa dia ao an-trano zany lasa ianao mivavaka nomboka misaotra ny tompo ianao misaotra anao Andriamanitra fa tsy manambola dia afaka mitady ianao afaka mivavaka afaka mangataka ho an'ny olona masina rehetra raha nanambola mety lava tongotra fa tsy manambola zao ararotiko zao équipement zao afako mamoa bebe kokoa afako mitondra vokatra amin'ity vanim-potoana ray ity fantatro fa tsotra zao foana ny fiainako ampahirezao zany ny fonao aloha fa ndray koa foreradreraka zay hoe dia zao foana very tompo fiarahana aminao mahazo ampahirezina an'izay foe tsy zay tsotra zay foana ka miova foana io miova foana io miova foana io amin'ny vanim-potoana anankiray ianao misy zavatra tena inimaginable tsy takatra ny sainao hoe
ahoana ny alako amin'ity toe-javatra anankiray ity mba eritrereto angizany zavatra zany zao tsika zao 2024 eritrereto kely zavatra zay nieritreretin'ny sainao tany amin'ny 2017 ohatra mety hoe olana le izy mety hoe tsy fananam-bola tamin'ny 2017 ianao mety tamin'ny 2015 ianao mety mifampitady tamin'ny vola 10,000 amin'izao fotoan'izao tsy ampy gote anao tsy ny vola 10,000 ndray andro nefa tamin'izany mifampitady tamin'ny vary ray kapoka dia ozy ianao hoe tena ahoana ary ny possibilité atafavoako eto ohatrany tsy possible fa possible le izy men'Andriamanitra maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra fararoto le toerana zay misy anao ankehitriny hoy tsika toe raha mipetraka amina quartier tsara ianao amina trano tsara afaka manana possibilité ianao hanofana zavatra tsara ilaminana tsara ananana fiainana milamina tsara afaka mamokatra tsika ao anatin'izany afaka misaotra an'Andriamanitra tsika ao anatin'izany afaka manana fo madio tsika ao anatin'izany toetra tsara tsika ao anatin'izany miramirandry tsika miatrika an'izany fa ny olona zao tontolo zao ngenao menao zavatra maro izakarazany ary gaga mihitsy ianao ny amin'ny fananany hoe fa tokony mbola iketrona ihany ve ao anatin'ny fiara tsara be io ary tsy nieritreretiko mihitsy hoe mbola afaka miketrona ao anatin'ny reny misy olona mihinana sakafo ao anatina toerana faran'izay raitra fa mihinana mihinana fotsiny ianao nefa tena mijery alizy raha zano eo hatramin'io arikovery io taoko mahita fa izy tsy maheno an'le tsirony tsy maheno zasy ianao koa miaina tahaka izany raha vao fotsika tsy amin'izay famoazany zay fa ny fotsika mila ho amin'ny famoazany Kristy zany atao hoe velona ho an'ny Kristy velona ho an'ny Kristy velona ho an'ny fiangonana ny opportunité rehetra na problema anaran'io na adiny anaran'io na tsy fisina ny anaran'io na fitahiana ny anaran'io na fahasalamana ny anaran'io na aretina ny anaran'io afaka ny amo bebe kokoa zasy ianao amen tsy miandro rapitso afaka pitso zany zay mampatonga ty afatra ty tonga androany zany zao fotoana iainantsika zao zany zao le mandeha tsara zao fiainana mamo tsara ianao zao le mikorotandrotana zao fiainana mamo tsara ianao amin'ny fotoana milamina nge zavatra rehetra mora ny mamoaka toetra tsara rehefa croissance kafe manitra tsara ny ao ambony latabatra ahoana tsy foazana maraina dia tenena bonjour mora miteny azany rehefa ohatra izay ianao re mpianakaviana any vadinao miaraka amin'le izy manolotra anao tsisy olona ingongonina mihitsy mahazo an'izany asiany fleur kely ray tonga dia zao re mpianakaviana zany aika mba vady tovy amin'le amin'ny novelasy tsisy fa rehefa tonga ny fahoriana sy ny sisa rehetrarehetra sy ny zavatra sarotra ao anatin'ny reny eo amin'izay ny différence le mahazanak'Andriamanitra misy tsy mivavaka raha voatra fa ary tsisy loka na raha mivavaka misaotra Andriamanitra amen le endrika amin'io tena hoe fahotana fotsiny tsy mivavaka fa raha sitrapoko tsy anao anty fa zanak'Andriamanitra ao anaty vanim-potoana rehetrarehetra dia afaka mamofo teny loharanonao kosa afahanao mamody ao amin'ny Kristy amen io tsy vovoaka ho azy eo zany efa hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manonahina ina moa ny dika zany raha ao amin'ny herinao ianao no maka an'ilay afahanao mamoa averiko raha ao amin'ny herinao ianao no aka an'ilay afahanao mamoa tsy mivoaka eo fa ao amin'ny Kristy irery ihany raha miray amiko ianareo zay vao mamoa be dia be amboary fifandraisana miaraka amin'ny dia mamoa be dia be hainao no misaotra hainao no mankalaza an'Andriamanitra tsy mivily ianao rehefa mahazo fitahiana tsy lasa dala ianao rehefa tonga vola be dia be rehefa ny alalany tsy tatin'ny olona io vola be dia be io amin'ny 12 alina izy mbola manisa io ary ny fitetiky ny devoly ataony misy diso foana io Andriamanitra ohatra ny tiamo
lasa ndray averina trano voalohany. Raha misy manao an'izany ny mpanaraka mila tonga saina ianao. Efa tsy nitondranao amin'ny famoazana ilay izay mila mandoalika dia miresaka amin'ny tompo hoe tompo. Tsy mibebaka ny amin'le nandany alina nanisa, tsy izay ny tena olana. Fa le zavatra mihitsy efa tsy mandeha amin'izay lohany intsony izany. Fa ny zavatra rehetra tonga amin'ny fiainantsika dia tokony hamoazantsika avokoa. Amen. Tanantsika dia hivavaka ankehitriny dia misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, izay iainanao. Dia aza misaotra fotsiny ihany fa miresaminy mba hamoazako ny ataon'izany rehetra izany. Hamoa Jesosy hoe hamoa. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.